Miarabantsika rehetra tafaraka indray amin'izao fiarahantsika mifampahery amin'ny sokatra masina izao. Isokatsika Andriamanitra ny amin'izany fitantanany antsika izany. Ny lohateny ho resahantsika anio dia ny hoe Andriamanitra tsy mandao. Tsy mandao io Andriamanitra ivavahantsika io fa miaraka amintsika izy. Andeha hiaraka hivavakantsika milondrindra ny hanokavantsika ny sokatra masina. Rainay be fitiavanao, akory ny alehiben'ny mindra fonao, ny alehiben'ny fahasoavanao. Na mindra fo ianao dia indreto izay fa tonga indray. Hianatra ny teninao, hifampahery avy amin'ny teninao. Mpanota nefa izay tompo, mamelany elokay, ary eo ka hita fity ao anatrehanao izahay. Ka izao fandaka-potoana ataona izao, dia tsy handalo fotsiny, fa hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anakan'i Jesosy. Amen. Misy tantara mampangitakitaka ao amin'ny sokatra masinao. Maro izy ireny, fa anankiray no andeha voakatsika lesona. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 9, dia andiovaka itsika nge ny 5:5. Asan'ny Apôstôly toko 9:5. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Sinedriona, raha nandinika an'i Stefana, dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehan'anjely. Ahoana zany toy ny tarehan'ny anjely zany? Ny olona teo tamin'izay fotoana izay dia nahita azy toy ny tarehan'ny anjely. Misy fonoteny kely ity. Manahoana tokoa moa ny endriko, ny endrikao, tarehanao, fijerinao, mba manahoana ny hitan'ny mpiaramonina, manahoana ny ao an-tokantranontsika ao, tarehy sanatria ve tsy azo iresahana. Sakotra amin'ny olona ny miresaka amiko sy miresaka aminao, sa tarehy feno fiadanana, tarehy mirana, tarehy izay mahataona. Fizay ny zava-nisy teto. Zao anefa ny lesona horaisintsika eto ity. Na dia toy izany aza ny tarehan'i Stefana, toy ny tarehan'ny anjely, tsy nahafaly ny fahavalo izany ry havako. Na dia Mateo ty aza, na dia epistily velona aza, tsy nahafaly ny fahavalo izany. Ity Stefana ity dia diakona anankiray ary feno ny fanahy fahendrena avy any ambony. Ary nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana izany lehilahy zany. Inona ny zava-niseho? Haitsika na izany aza manasanao andao hiaraka amaky isika. Asan'ny Apôstôly toko 7, ny 4:12 ka hatramin'ny 7:15. Asan'ny Apôstôly toko 7, 4:12 ka hatramin'ny 7:15. Ary nony nandre izany izy ireo dia lotika ny fony, ka nidivazana tamin'izy. Fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra, ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanesy tadiny, ka indray nirodona taminy. Toe-javatra mampangitakitaka. Lehilahy anankiray manoloana vahoaka maro, izay tezitra, misamboaravoara, misafotofoto ny toe-javatra, kanefa ao anatin'ny fahatoniana, toy ny tarehan'ny anjely, ary tena hita ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy ato hoe mety hiatrika toy izany ianao, na dia
toy ny taren'ny anjely ara ny fahitananao. Mety isy ity toejavatra ity eo amin'ny fiainanao fa ny mahafinaritra ary izay ny mampahery. Ifampizarantsika amin'ity an'ity dia hoe hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ny zanak'olona mitsangana toy ny mahita sarintsika hoe nahoana lay sariny tsy hoe nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra, nahoana lay sariny hoe nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana, fa hoe nitsangana. Raha raisina amin'ny fiteny malagasy dia hoe tafatsangana, tsy tafapetraka. Manoloana ny ady atrehan'ny zanany anankiray dia nitsangana izy. Niala tamin'ny fitoerana dia nitsangana, nijery an'ity zanany ity. Ary ilay zanany tena hita azy. Ary ny fahitany Stefana zay. Ilay zanak'olona izay mitsangana dia maneho an' Jesosy zay mpiaro. Izy ilay mpiaro. Mitsangana hiaro ny zanany. Any amin'ny andininy hafa dia hoe misy olo vava azy, amonjy azy. Ary ny fahafantarany Stefana zay dia nanana fiadanana izy. Na dia tonga aza ny tora-bato, na tonga aza ny faharomotan'ny olona, ny atezerana, dia fiainy fiadanana ilay lehilahy satria hitany mitsangana ilay mpanavitra azy. Ao amin'ny Jaona voalohany, toko 2:1-7 dia milaza amintsika ny sokatra masina manao hoe anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy anotanareo. Ary raha misy manoto dia manana solo vava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avitra noho ny fahamontantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'ny Soantolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala antsika dia ny fitandremana ny didiny. Izy ilay solo vava, izy ilay mpiaro, izy ilay mpamonjy manoloana ny fanameloana ary mitsangana izy. Mahita an Stefana. Any amin'ny Daniel toko 12. Izy ity manjo toetran'Andriamanitra, tsy vaovao fa zay mihitsy ilay Andriamanitra ivavahantsika io. Andeha ho vakitsika ny ao amin'ny Daniel toko 12 ka ny andininy voalohany dia zao ny voalazany teny. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary izy andro fahoriana izay tsy nisy takazy hatrizay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany andro zany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Aika izay le izy. Rehefa mahita an Jesosy mitsangana, mahita ilay Mikaela mitsangana, dia niresaka eto dia famonjena. Izy ny andro fahoriana nandalo an'izany Stefana, notorany izy tao anatin'ny fahoriana, kanefa kosa hitany ilay Mikaela mitsangana miaro azy. Miaro azy amin'inona? Ho tonga amin'inona? Voalaza ny teny manao hoe hiaro ny zanaky ny firenenao. Dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, aika izay le izy. Ny fametrahana ny anaranao ao amin'ny boky, ilay zanak'Andriamanitra, handovan'ny lanitra, handovan'ny fiainana mandrakizay. Ary zany no hitan'ity lehilahy ity. Hitan'i Stefana. Niseho taminy Jesosy mitsanga hiaro azy. Ilay lehilahy anankiray i Paoly dia tafateneniko izy manao hoe ankehitriny tehirizinao azy satropon'andro. Ary ny olona mahatsapy izay famonjeny Jesosy zay, mahatsapy izay asa atao amin'ny Jesosy zay, amin'ny famonjena azy zay, mahita any Kristy mitsangana hiaro azy zay, dia na inona miseho, na tora-bato, na tsy fisiny, na ady, na korotana, dia ijoro mahatoky tsy azo hozongozonina izany. Eny fa na dia hiaraka hanaraka azy ary miainy. Afaka mijery andininy hafa isika. Manasanao hanokatra ny Baiboly indray. Ao amin'ny Abakoka toko 7 andininy 9 sy 9. Abakoka toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 7. Noho ny nandre aho dia mandevilevy ny kiboko. Ny molotro mipararetra noho ny feo, azo ny fahalovana ny taonako ary mangovotra aho. Fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana aho. Dia izay karaha-mpanao andihany hameliny ny olonao.
fa na dia tsy mamontsy na aza ny aviavy ary tsy misy vonony voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoana aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena Jehova tompo no tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny an'ny dieravavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havonako. Ahoana ny fahatsapanao zany tenin'Andriamanitra? Ahoana ny fahazonao an'izany? Fa ny olona izay mahita an'i Kristy mitsangana miaro azy, ny olona izay mahafantatra ny asa ataon'i Kristy ho azy eo amin'ny fiainany, izay hanovatra ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana ka azony mandova ny fiainana mandrakizay, na tsy mamontsy ny aza ny aviavy, tsy mandeha ny tsena raha atao amin'ny androntsika ankehitriny, na misy arany krizy, na tonga aza ny aretina. Hoy ny voalaza eto hoe tsy misy vonony voaloboka, tsy mahavokatra ny tany. Ankehitriny isika dia miaina ao anatin'ny haitana noho ny fiovan'ny toetrandro. Na dia misy ary zany zavatra olana be dehibe izany, dia izao tenin'ity lehilahin'Andriamanitra ity. Nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany. Tarehin'anjely ny tarehy Stefana. Tsy tarehy kivy izany diavako, tsy tarehy manjo rehetra izany, tsy tarehy vinitra izany, fa mifaly amin'ny Jehova izany. Ao anatin'ny tafiditra, ao anatin'ny olana, azonao atao izany raha mijery an'i Jehova ianao, raha mibanjina an'i Kristy, mpanavitra anao ianao. Fa efa mitsangana Mikaela, andrin-dehibe hiaro azy ianao. Izay ilay tenenin'ny apôstôly Paoly manao hoe mijery ny tsy hita. Andinga io vakitsika ilay voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra, andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7. Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy 4 ka hatramin'ny 7 manao hoe fa fantatray fa izay nanangana an' Jesosy Tompo no hanangana anay koa miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro, ary tsy ketraka izahay. Fa na dia mihelevina aza ny toetra ivelany, dia havaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fantatra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maritra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita. Fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita no aritra mandrakizay. Mila mijery an'i Jesosy isika. Mila mibanjina ilay fiainana mandrakizay isika. Inona ny fiainana mandrakizay? Ny fiainana mandrakizay dia ny mafantatra anao ray sy Jesosy Kristy ifaniranao. Mibanjina ny tsy hita isika. Amin'ny finoana ry havako no fahatsika mijery an'i Jesosy. Hebreo toko 12:1. Hebreo toko 12:1. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Andeha hitady azy isika, andeha hiantso azy, andeha hitoraka eo aminy, andeha hibanjina ny voninahiny. Fa izy dia miaro azy ianao ka ho voasokatra ao amin'ny boky tokoa ny isy azy ianao, ary andova ilay fiainana mandrakizay efa nomaniny ho azy ianao. Ka na misy ara ny olana aminao dia ho hita amin'ny endrika ao, ho hita amin'ny endriko amin'ny tarehantsika rehetra ny fiadanana, tarehan'ny anjely tahaka n'ilay nena Stefana. Tsarovy fa tsy tao anatin'ny fotoana nafinaritra io, tsy tao anatin'ny fotoana feno fiadanana io, fa tao anatin'ny fankalana, tao anatin'ny torabato, tao anatin'ny fanozonana rehetra. Kanefa izay hita teo amin'ity lehilan'Andriamanitra. Azo ny tompo atao aminao zany raha mijery ny tsy hita ianao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray, misaotra anao izahay
satria nosokafanao ny masonay ka afaka mahita amin'ny alalan'ny finoana fa ianao dia mitsangana miaronay. Ianao dia manoratra ny anaranay ao amin'ny bokinao ary efa tehirizina ho anay ilay satroboninahitra ny fiainana, ary ny fiainana mandrakizay dia efa nolonay. Tompo, mamelany efa ny tsy finoanay tamin'ny lasa. Raha io ampitombony ny finoanay ka hiazona anao, hifikotra aminao izay, tsy ala aminao ka ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay ny vokatry ny fanahy izay mitoetra ao anatinay. Mba te hitovy amin'ny Stefana izay anatareny ny anjely, feno fiadanam-po, miramira ary epistily velona ho ny apôstôly Paoly. Ho tanteraka aminay anie izany fandrina izany satria hitalaonay amin'ny anaran'i Jesosy.